maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny enora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Aminareo ny famindram-po sy ny fiadanana avy an'Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Ndeha hideran'ny tompo isika ka ny salamo 7:1 hatramin'ny 7 no iombonantsika. Salamo 7:1 mitsangana ho voninahitra ny tompontsika. Ho ny mpanao salamo, mirafy iram-baovao an'i Jehova fa efa nanao fahagagana izy. Ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina no ahavitany famonjeny. Jehova efa nampahafantatra ny famonjeny teo masony jentilisa no nanehoany ny fahamarinany. Efa nahatsiaro ny famondram-pony sy ny fahamarinany tamin'ny taranak'Israely izy. Efa nahita ny famonjen'Andriamantsika ny vazatany rehetra. Amen. Hivavaka isika. Tompo mideranao izahay fa tsy miova ianao. Misaotra mamposaka indray ny masoandro na mo maraina ny taridalana ary manokatra ny fonay mba ho vangi ny fahasoavanao amin'ny tsy fiara-mivavaka ity. Misaotra mandray anay am-pitiavana na dia mpanota tsy mendrika azy izahay koa noho ny amin'ny Jesosy Kristy aoko tsaronay sy ekenay amin'ny finoana fa olona voavela heriko izahay mifanatrika aminao eto ankehitriny. Noho ny habe ny fahasoavanao, iraondray ny fanahy masina mba ho eo avoan'ny fiangonana miantso ny anaranao sy mivory amin'ny anaranao, eo avoany hiteny sy hanambara ny sitraponao ho taridalana ho an'ny fiangonana ahafahany miatrika ny fiainany andavanandro. Dia misaotra indrindra Tompo, fantatray fa manakolazaina aminay tokoa ianao, ho voninahitra ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny Isaia 40 manomboka eo amin'ny 10 hatramin'ny farany no anjara mofirainantsika amin'ity anio ity. Isaia 40 hatramin'ny 9. Amin'ny anaran'ny Tompo, ary amin'izany andro izany nisy lofon'i Jese izay tsangana ho fanevany firenena, dia izy no tadiavin'ny jentilisa ary ny fitoerany no voninahitra. Ary amin'izany andro izany ny Tompo dia mbola ninjitra ny tanany fanindroany hanavitra ny olony izay mbola sisa avy any Siria sy Egipta sy Patrosa sy Etiopia sy Elama sy Sinara sy Amata ary ny avy any amin'ny moron-dranomasina. Dia nangana faneva ho an'ny jentilisa izy, ka amory ny Israely izay voaroka sy anangana ny Joda izay voahely avy any amin'ny vazatany efatra. Ary hitsahatra ny fialonan'ny Efraima ary ho fongorana ny fandrafiana ny Joda. Efraima tsy alona ny Joda ary Joda tsy andrafy any Efraima. Fa hipoaka ny tanin'ny Filistina ny andrefana ireo sy ara-mamabo ny zanaky ny tatsinanana. Amin'ny Edoma sy Moaba no hanjira ny tanany ary ny taranaky Amona hano azy. Ary Jehova andritra ny sakeli-dranomasina Egiptianina ary aninjitra ny tanany amin'ny ony ka mely azy amin'ny rivono mahamay ka ampisaraka azy isampana 7 ary atafitan'ny olona tsy miala kapa. Ary isy lalana voavoatra alehan'ny olona sisa izay sisa avy any Asiria dia toy ny an'ny Israely tamin'ny andro niakarany avy tany amin'ny tany Egipta. Amen. Ray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola miara-misaotra an'Andriamanitra tsika ry havana fa marina amintsika ny teny hoe mihazakazaka tsy ho sasatra, mandeha tsy ho reraka. Dia tonga eo amin'ny Isaia 40 andininy 10 hatramin'ny 20 isika izay miverina amintsika indray anankiray amin'ny perikopa novakiana omaly krismasy. Ny Tompo ane ampahery atsika ary ampahita atsika ny sitrapony ao anatin'izao
anjara mofonaina izao. Atao hoe tapitra sa vita ny krismasy sady tsy tapitra ny tsy vita ny krismasy. Kanefa eo amin'ny fiainantsika andavanandro, rehefa lasa ny 5 Desambra dia mangina ny iran'ny fety, mikatona ny ankamaroan'ny magazay, ny fivarotana. Misy aza manohy manararoatra anapitra ny herinandro amin'ny fialan-tsasatra, dia miverina amin'ny fiainana andavanandro ny maro. Kanefa ny fanontaniana dia izao no hoe raha toa ka tapitra na tavela ny daty ny 5 Desambra 2022, inona kosa ny tafajanona eo amintsika? Inona ny tafajanona eo amintsika? Mety hiteny ianao hoe trano mila fandaminana, mety ilaza ianao hoe vilia mila hosasana, mety hiteny hoe avy-zanana. Ao koa iraisantsika no hoe mbola mijanona ny andavanandro ny asa fa tsy mitohy ivelively, ny fety, ny fifaliana, ny sakafo, hiazakazaka indray isika. Misy koa tahiry mety voakitika eny amin'ny lalambe rehetra eny moa dia fako fisavoritahana, ary indraindray dia lasa ny olona rehetra manodidina antsika mangina isika. Izany no lazaina hoe tavela. Fa ato amin'ity Isaia 40:10 hatramin'ny 4:10 ity dia tsy mijanona amin'ny fahaterahan'ny Mesia ny faminaniana. Eo amin'ny 1 hatramin'ny 7 milaza ny amin'ny solofony Jese izay hipotra, fa tonga amin'ny hoaviny zany solofony Jese izany. Ny 1 hatramin'ny 7 dia fanambarana ny fisian'ny solofony Jese hipotra, ilazana ny amin'ny Jesoa ilay Mesia. Ny 10 hatramin'ny 11 dia anambarana kosa indray anahoana ny hoaviny ary inona no ataony. Eo amin'ny 10 dia lazaina fa ho fanevy izy tadiavin'ny jentilisy, dia mitohy hatrany ho fanantenana telo sosina ho an'izao tontolo izao izy. Tamin'ny andro ny Isaia mpaminany izay nametraka ity faminaniana ity ry havana, ny fiainan'ny zanak'Israely dia mbola tao anatin'ny fahababoana, ny ilana fampanantenana, ny ilana fampanantenana fandresena natolotra ny Mesia, faminaniana ny amin'ny Mesia. Amin'izao andro iarahantsika miain'izao koa dia mbola misy izany atao hoe ady tsy mety tapitra, hiatrikady indray mantsika izao andavanandro. Mbola misy ny mety ho fahakiviana, fanahinany amin'ny hoavy, mba tsy hitenenana hoe ny volana janoary dia volana sarotra, roviana indray zao vao tonga ny faran'ny volana janoary. Ny valin'izany rehetra izany na ny tao amin'ny zava-nisy faminaniana Isaia, na ny vanim-potoana ianantsika ankehitriny, ny valiny dia ny hoe Kristy ihany ilay Mesia. Afatra vita krismasy. Ny 10 dia manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ary amin'izany andro izany ny solofony Jese izay hitsangana ho fanevan'ny firenena, dia izy no tadiavin'ny firenena ary ny fitoerany dia ho voninahitra. Ny solofony Jese dia ho faneva ho an'ny firenena. Krismasy dia tsy hoe tantara andalovana fotsiny na datinandro avadiky ny kalandria, tsia, fa ny krismasy dia Jesoa tsy tafajanona ny fihinanam-bilona, fa Jesoa atsangana ho saina, atsangana ho faneva, ho jereniny rehetra. Sisa tavela amin'ny krismasy dia tsy ny avy-zananao, tsy ny kantonao ny kitiana, tsy ny arenanao izay nangalana, tsy ny andavanandrom-piainanao,
miazakazaka fa Kristy atsangana ho faneva, zany hoe Kristy mampanantena fandresena. Rehefa atsangana mantsy ny saina dia fandresena zay, faleovana zay. Fa Kristy koa afovoany sy andrandraina. Izay ry havana ny hoavin'ny Krismasy, nandalo ny datiny 5 Desambra, fa mitoetra ho ivo ny fiainantsika Kristy, mitoetra ho fanantenantsika Kristy, mitoetra ho fandresena ho antsika i Jesosy. Atsangan'Andriamanitra ho faneva izy, mampitoana ho avy ny filazana ny amin'izany, hitsangana ho faneva ny firenena ilay Mesia. Raha mbola mitady fikitra amin'ny zavatra mandalo isika amin'ny datin'andro mba hifaliana, dia tsy aharitra zany, fa aoka hiazona mafy an'i Kristy, faneva maharitra, fanantenana tsy levona, atsangano ny saina, mpandresy ianao. Ny faharoa ry havana, afatra milaza fanantenana. Fanantenana telo no asehon'izao perikopantsika androan'izao. Ny fanantenana voalohany dia fanantenana ho an'ny very sy izay miparitaka. Eo amin'ny 2:12 sy 2:20 voalaza fa amin'izany andro zany ny Tompo dia mbola hanintsitra ny tanany fanindroany, hanavitra ny olony izay mbola sisa amin'ireo firenena sy tanàna voatan'izao, tsy averina intsony. Hanangana faneva ho an'ny jentilisy izy, ka hamory ny Israely izay voaroka sy hanangona ny Joda izay voaely avy any amin'ny vaza-tany efatra. Ireo firenena samihafa miaraka amin'ny firenena voafidy, Israely sy Joda, dia antsona indray, angonina indray, mba tsy ho isan'izay ho very. Anintsitra ny tanany fanindroan'ny Tompo hamonjy. Mbola miantso indray ny Tompo, miantso hiverenan'izay rehetra mbola miely, hiverenan'izay rehetra mbola manara-po ny amin'izao fiainana izao. Ireo jentilisy tsy mbola mahalala an'Andriamanitra ao amin'ny fanekena taloha, ireo efa mahalala an'Andriamanitra, samy antsona hiverina, manolo-tanana indray ny Tompo mba hamonjy. Fanantenana ho an'ny very sy ny miparitaka ry havana, ilay Mesia tonga no tsarovantsika Krismasy. Kristy no manangona indray ny sisa, Kristy no manatsotra tanana indray, manambara ny fitiavan'Andriamanitra, mandray anao ampitiavana, ho olon'Andriamanitra, ho ankonan'Andriamanitra. Na mbola tsy mpivavaka mihitsy ianao, na efa mpivavaka isan'ny fiangonana, dia hiverina indray ao amin'ny Kristy. Ny fanantenana faharoa dia amin'ny 13:20, fanantenana ho an'ny fampihavanana i Kristy. Io moa no nalaitsika ho fototry ny afatra omaly Krismasy. Levona ny fialonan'ny Efraima ary ny fandrafian'ny Joda. Kristy rery havana no hany mahavita fampihavanana, manasitrana ny fisarahana ho an'ny manana olana sy ny fifandirana. Izany no afatry ny Krismasy, mampihavana antsika amin'Andriamanitra ary manala ny disadisa mpiara-monina. Maro no mitondra takaitra vokatra izany disadisa mpiara-monina sy fialonana izany, fa ny Tompo manasitrana na ny takaitra navelany azy. Zany hoe takaitra ny fisaraha-panambadiana voateny omaly, fa tena mahavariana ny hoe eo zany dia tsy mihavana tsony mihitsy na ny avy amin'ny lahy na avy amin'ny vavy, mbola azon'Andriamanitra sitranina zany. Tena mbola azon'Andriamanitra sitranina amin'ny alalan'ny Kristy zany. Marina tsy ho tafaverina ve ny fanambadiana, fa ny fihavanana dia afaka mitoetra mandrakariva. Mety tsy ho tafaverina zany hoe mpivady tonga ny saraka noho ny antony samihafa, tantara mampalahelo, fa azo atao tsara ny mihavana, tsy mifampifahavalo, tahaka ny Efraima sy Joda. Fanantenana ho an'ny fampihavanana i Kristy. Fa ny fanantenana fahatelo dia ny amin'ny 13:20 sy 14:20,
fanantenana ho an'ny tapidalakale i Kristy. Tahaka ny tantara ao amin'ny Exodosy izay dika hoe lalan-kivoana na fanafahana. Ny tompo no manasaraka ny ranomasina na ahafahan'ny zanak'Israely nandeha rehefa nenjehany Farao sy ny miaramilana izy. Eo aloha ranomasina, aoriana ny mpanenjika amin'ny fofoaina. Fanosokafan'Andriamanitra ny lalana. Mampatsiahy izany ity reto andininy 12 sy 20 reto. Tsy iverena vakina fa sika arahana eo ambany masosika. Tiako zany ry havana fa manokatra lalana ny tompo na dia mieritreritra ho tapidalakale azy sika. Ny Krismasy dia fisokafana lalam-piainana vaovao ho antsika izay nandalo teo amin'izany Krismasy zany. Tsy voafetran'ny omaly na tamin'ny ray volana na tamin'ny taona maro lasa ny ho avintsika fa sokafany Kristy ilay teraka ho antsika. Indraindray dia ny tantaranao na ny zavatra vitanao omaly no eritreretanao hitondra ny ho avinao. Mety ho tapidalakale ianao raha lany volana ampiasaina ka mpivarotra lany volana ampiasaina, fa raha miaraka amin'ny Kristy ianao hatoky ny fisokafany lalana dia fanantenana lehibe zany. Tsy misy tapidalakale miaraka amin'ny Kristy ry havana. Famarana ary antso atsika hitodika amin'ny Kristy. Vita ny Krismasy fa miantso atsika mijoroa eo ambany fanevany Kristy. Ataovy ivo ny fiainantsika i Jesosy Kristy. Tsy tavela tany an-tranon'omby izy, tsy tavela tao amin'ny datiny 5 Desambra izy, fa mijoro eo voan'ny fiainantsika. Ataovy faneva anambarana fa mpandresy ianao, vonin-kiady ianao ary mpandresy. Antso ho antsika ny mba aneketsika ny hiverina indray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ilay Mesia, handeha amin'ny lalana sokafany ny amin'ny ho avintsika. Tapitra ny fety fa manomboka ny fanantenana vaovao ao amin'ny Kristy. Kristy fandresena ho an'izay vonin-kiady mitsangana ny faneva. Kristy fiantsoana ho an'izay very mibeba indray. Kristy fampihavana ho an'ny miady ajanony ateo ny fifandrafiana. Kristy fisokafana ho an'ny tapidalakale. Aoka izy no fanantenantsika mandrakariva ry havana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra dia mankasitraka sy misaotra anao izahay no ny fitiavanao, manome anay ny teny mba ahafahanay tsy mijanona eo amin'ny fety Krismasy amin'ny mahafety azy, tsy hijanona eo amin'ny datiny 5 Desambra raha nankalaza anao Andriamanitra manodidina ny fahaterahan'ny mpamonjy. Misaotra fa mitaona anay ianao mba hiatrika ny fiainanay andavanandro ho vonin-kiady sy andresy anangana faneva any Kristy. Hiandrandra azy amin'ny fanantenana izahay, ho ivo ny fiainanay izy manomboka eto. Tsy hajanonay ny ampiananam-bilona izy, fa hojerenay ho banjininay. O Kristy fandresena ho anay izy. O Kristy fiantsoana hiverina amin'Andriamanitra izy. O Kristy fampihavanana ho anay izy. O Kristy mpitaridalana anay izy. Misaotra Tompo afaka manonona vavaka izahay eo anatrehan'izany sitraponao izany, ho an'ny marahany mba sokafiny lalana, ho an'ny fanasitranana azy ireny, tsy ara-nofo ihany fa ara-panahy indrindra koa. Ho an'ny manamanjo efa novoanao ny fasana ary malalaka ny lalam-pandresena izay efa hitarianao no mino rehetra ho amin'ny lova mandrakizay. Ataovy matoky ary feno fiononana ny amin'izany.